Vavakantsika tompoko. Ory iray ny fahazavana izay tsy miletika, avy izahay mitondra ny fisaorana. Aloky ny fasana tokoa no nipetrahanay kanefa andro no nasolonao ny alina. Ianao tokoa no reharehanay ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, fa raha tsy noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia tsy velona ny hatrapamonjena izahay. Sotranao no omenao izao fotoana izao, izay tombonandro fahavelomana, ahafahanay mbola mitohaka eo aminao dia ianao ilay onon'ny rano velona, ianao ilay fiainana, ianao ilay manome ny fahavelomana. Reto ny olom-bo afidinao amin'ity maraina ity, Jesosy, izay nasainao hanandrana ny nahandronao. Koa idino ireny fanahinao masina amin'ny isan-tokantrano, amin'ny isam-batan'olona, mba hanazava, mba hitari-dalana, ary indrindra indrindra ampaheranay, tsy ho fahazarana fotsiny aminay Jesosy izao fotoana izao, fa tena fotoana Jesosy malalo hiainanay ny teninao. Mpanomponao kosa Jesosy dia hamasino mandrakariva, ary tendreo ny vava sy ny lela, mba ho ny sitraponao irery ihany no voazara sy ho voambara amin'ity maraina vaovao ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay sy Mpanjakanay, ilay velona sy manjaka hatrizay ka ho mandrakizay no hanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompony no tonona ao amin'ny isan-tokantrano sy isam-batan'olona amin'ity maraim-baovao ity. Ny teny izay angalantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny filazantsarany Matio 5:17 ka hatramin'ny 17. Filazantsarany Matio 5:17 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita ny teny dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no fanasy ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no hasira azy? Tsy misy hery ny hanaovana na inona intsony izy, fa ariana ny ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandritra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany indrainareo izay any an-danitra. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Amen. Izay tenin'Andriamanitra efa haitsika mazava tsara sy matetika no efa nanehoantsika izany tenin'Andriamanitra izany, no omeny Tompo ho antsika indray amin'ity maraina ity. Kanefa anio ny Tompo dia mametra-panontaniana antsika tsirairay avy hoe isika vavolombelon'i Jesosy Kristy marina sa ahoana? Tena fanasina sy fahazavana tokoa ve isika any amin'ny toerana sy izay alehantsika tsirairay avy, sa inona ny toetra tanterahako sy tanterahanao amin'ny toerana izay anindраhan'ny Tompo antsika sy amin'ny toerana izay misy antsika sy andehanantsika mandritra ny tontolo andro izay vakivakintsika. Rahantsika mahafantatra mazava tsara izany hoe fanasina. Ny fanasina dia tahaka ny sira hoy isika, izay sira hanomezana tsiro na koa hitehirizana ny sakafo anankiray mba tsy ho simba fa mba haharitra ela.
Dia tahaka izany koa no fanoharana nataon'i Jesosy sy ilazany ny mpino sy ny fiangonana eo amin'ny toe-panahy sy ny toe-po sy ny toetra amin'ny ankapobeany izay tian'Andriamanitra ho ambara amintsika amin'ity maraina ity. Tsarovy mantsy ary iarahantsika mahafantatra fa eto amin'ity izao tontolo izao ity dia izao tontolo izao izay feno faharatsiana sy feno fahalovana ary miharihary mazava tsara ny toe-po sy ny toe-panahy, ny fitondran-tena izay tanterahan'ny olona eto amin'izao tontolo izao. Tiany Tompo hampatsiahy hevina amin'ity maraina ity fa izay milaza fa ho kristianina kanefa matimaty ary mamono ny herin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny toetra sy ny fomba izay tanterahany, dia mazava ho azy fa manohatra ilay fanahy masina izay efa nomeny Jesosy Kristy Tompo ho an'izay rehetra mangataka izany sy izay rehetra mino azy tanteraka. Ary izay indrindra no lazainy fa raha toa tsika ka manana ny toe-panahy ka tsy manohatra ny fomba fanaon'izao tontolo izao, na tsy manohatra ny toe-panahin'izao tontolo izao, dia alohan'ny vavan'Andriamanitra tahaka an'ireo fiangonana tao Laodisea, voalazan'ny Apokalipsy. Izany hoe izay matimaty ny fomba fiaina, ny fomba fanao, ny toe-panahy, dia mazava ho azy fa harodan'Andriamanitra ny fiainany manontolo ary voambarany fa alohan'ny vavan'Andriamanitra. Izay no nahatonga anazy teny hoe tsy tonga izy akory ny handrava ny lalàna izay nataon'ny mpaminany, fa kosa tonga Jesosy Kristy mba hanatanteraka izay rehetra voambara tao anatin'izany lalàna rehetra izany, dia izay hampiharihariany mazava tsara ny toe-panahy izay tokony ananantsika kristianina mba ho toe-panahy mazava araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona nefa no zava-mitranga sy zava-miseho amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao? Ary izay indrindra no mitarika antsika amin'ity ohatra iray ity, na ity tantara kely iray ity, mba tena ahaizantsika mamantatra hoe iza marina sy ahoana marina moa ny toetro sy ny toetrao, ny finoko sy ny finoanao an' Jesosy Kristy. Tena vavolombelon'i Jesosy Kristy marina fa isika manana ny toe-panahy araka ny sitrapony sy izay ilainy sy takiny, sa kosa manana toe-panahy na toetra hafa tahaka ny tanalahy. Mba fantatsika tsirairay avy moa fa rehefa mahita tanalahy isika dia hitatsika fa ny tanalahy dia biby iray tsara dinihana hoe inona ny toetrany. Ny tanalahy dia biby tena miadana, izany hoe ny fihetsika rehetra izay ataony dia miadana, nefa izy dia manana lela lava be izay mirefy ray sy tapany amin'ny habeany. Rehefa refesina izany ny tanalahy dia kely izy, fa ny habeany kosa, ny halavan'ny lelany dia ray mitovy amin'ny ray sy tapany amin'ny halavan'ny vatany. Ny vatany fohy fa ny lelany ray sy tapany amin'ny halavan'ny vatany. Ny toetrany rehefa
misy bibikely na insekta ositsika manantona azy, dia aingana be ny amoahany lelany hinanan'ireo insekta ireo. Ary ny masony amin'izay fotoana izay anefa, io masony anankiroa io dia mijery direction roa samihafa. Izany hoe masony iray mijery ilay insekta izay hohaniny, ary ny masony iray kosa dia mijery ny manodidina azy sao misy hamono azy, izany hoe modimody be izy. Izy koa anefa dia manana toetra feno tahotra, fa ny heriny sy ny tanjany dia io lelona ny lava be io, ary ny lokony dia tsy misy ahafantarana anazy satria mitovy amin'ny toerana izay itoerana izy, ary maka loko koa izy amin'ny environnement na ny zavaboary izay manodidina azy. Dia matetika isika tsy mahafantatra hoe tanalahy ity satria voahodidina zava-maitso maro samihafa izy, ka mila fotoana tsara tsika mba ahafahantsika mamantatra azy. Ary izay indrindra no mitarika an' Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao anio, mitondra sy manaitra antsika tsirairay avy manoloana ny toetrantsika, izany hoe ny comportementsika. Moa ve isika tena mahasahy marina mijoro fa mpino kristianina, mino an' Jesosy Kristy, manoloana ireo tsy mpino na manoloana n'izao tontolo izao? Moa ve ianao olona miovaova loko tahaka ny tanalahy? Moa ve izaho olona miovaova loko tahaka ny tanalahy isaky ny fotoana, na any amin'ny toerana izay misy atsika, na isaky ny situation izay misy? Izany hoe ny tian' Jesosy ho lazaina mihitsy mba handinitsika tena amin'ity andro anio ity, isika izay milaza fa kristianina, isika izay milaza fa manara-dia an' Jesosy, olona miova fiteny ve tsika? Olona miova toetra ve tsika? Izany hoe olona double langage, olona double visage eo amin'ny fiainantsika, olona tena samy mijoro vavolombelona ve fa zanak'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny fitondran-tena, amin'ny andavanandro, izay manomboka amin'ny zavatra kely indrindra izany, sa olona hafa isika rehefa ao an-trano, hafa indray tsika rehefa any am-piasana, hafa indray tsika rehefa any am-piangonana, hafa indray tsika miaraka amin'ny namantsika, hafa indray tsika any amin'izao tontolo izao. Dia manana karazana mpitondran-tena samihafa, manana karazana toetra samihafa tahaka an'ity tanalahy ity. Eto ary anio ny Tompo, Jesosy Kristy Tompo mihitsy dia mampatsiahy antsika fa mila mandray fanapahan-kevitra feno sy tanteraka isika raha mino fa efa nandray azy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Olona sahy mijoro vavolombelona amin'ny fitiavana n'aiza n'aiza no misy atsika. Tsy mora anefa izany hoe mpino kristianina izany, satria misy fomba fiaina tsy maintsy alàna izay fanao n'izao tontolo izao, raha te ho fahazavana, raha te ho fanasina marina izao sy anao. Sarotra koa ny andasiany hoe tsia raha mbola eo afovoan'ny toerana misy anao, kanefa Andriamanitra dia hanampy antsika tsirairay avy mba hijoro sy hanambara
ny fitiavany ho an'izao tontolo izao. Androany raiso ny fanapahan-kevitra. Entitra, tanteraka, raha ohatra teo fanasina sy teo fahazavana marina itsika. Mila manana toetra fahamasinana sy toetra feno fahamarinana Jesosy Kristy Tompo. Ary izy namonjy atsika, kanefa anjarantsika tsirairay avy indray izao no mandray fanapahan-kevitra raha toa ka tena hijoro vavolombelona marina itsika, ka hizara izany famonjena izay vitan'izany fa tsy hanao ny toetra ny tanalahy intsony, dia olona sadasada amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy Tompo, satria manjary alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ny teny faran'izay nolazain'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany mantsy teny hoe: ianareo no vavolombeloko Jehovah raha manao izay andidiko anareo. Inona ary ny valiteninao manomboka an'io? Ho vavolombelon'i Jesosy Kristy va? Sa mbola hanana ny toetra tahaka ny tanalahy? Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika kosa ny fandiniha tena lalina amin'ity zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana Novambra 2024 ity. Vavaka isika. Mahatsiaro menatra sy mangay asa Jesosy, manoloana ny fanontanianao izay tonga aminay tsirairay avy amin'ity andro anio ity. Milaza izahay fa kristianina, kanefa tsy mahasahy mijoro vavolombelonao, fa manana toetra tahaka ny tanalahy, izay toetra sadasada, toetra miova loko, miova fomba, miova amin'ny lafiny rehetra amin'izay toerana misy anay. Ny vavanay no sy ny lela izay ao anatinay no lava be, kanefa anie Jesosy dia hitanao fa feno tahotra sy môdimôdy izahay manoloana an'izany toetra izany. Menatra izahay Jesosy, mahatsiaro mangay ahy. Ary fantatray tokoa ny fa matimaty izahay, ary dia alohan'ny vavanao tokoa. Androany Jesosy, mbola miala nenina aminay ianao. Mametra-panontaniana aminay ianao hoe: vonona va ianao ny ho vavolombeloko? Vonona va ianao ny ho fanasy ny tany? Vonona va ianao no ho sira ka hitondra ny fitiavana, hitondra sy hanambara ny famonjena izay efa notanterahanao teto amin'izao tontolo izao? Ianao Jesosy ny mahita ny valiteninay tsirairay avy. Fa raha mbola tsy tapa-kevitra, dia ny fanahinao masina no hiasa mahery aty anatinay. Azahoanay mandray ny fanapahan-kevitra feno sy tanteraka, ka ho kristianina, ho tena mafana foa, ho tena anana fiovan-toetra mahery vaika, ka handray ny fanapahan-kevitra feno sy tanteraka fa ho anao izahay, ary ho vavolombelonao izahay, satria efa vitanao ny famonjena, fa anjaranay no mandray izany. Esory avokoa Jesosy levolevony, motsamotsany ary arodany amin'ilay tananao feno olatra sy ny herinao mahagaga, izay toetra tanalahy rehetra ao anatinay tsirairay avy. Ary atsangano izahay mba olom-baovao, ho mendrika ny fitiavanao sy ho mendrika an'io vavolombelonao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, velona sy masina manankely avy any Nazareta, no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Mankasitraka Jesosy malalo, tafio ny herinao izahay,
ary rakofo ny rano teo ambony hazo fijaliana. Azahoanay manohitra izao tontolo izao. Aleloia.